raha ao anatin'ny fampelezan-kevitra fandresendahatra ny mpifidy mofony eo anivon'ny sehatra politika amin'izao fotoana izao ny Fiarahamonim-pirenena kosa dia manohy ny asa fanentanana momba ny fifidianana sy ny fampiasana ny bileta tokana. Andeha ho fantaritsika eto anatin'ity fanadihadiana ity moa hoe aiza ho aiza ny momba ny fanentanana ny mpifidy amin'izao fotoana izao. Ny KMF Cnoe dia iray amin'ny Fiarahamonim-pirenena izay mandray anjara feno amin'ny fanentanana mpifidy amin'ny fifidianana sy ny fampiasana ny bileta tokana. Raha ny fanazavana dia nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ny fanentanana izay tanterahan'ny mpikambana ao anatin'ity Fiarahamonim-pirenena ity manerana ny distrika 720. Raha ny fanazavana trano dia ny tsena izay fotoana ifampitoana ny mponina no tena natanterahana ny fanentanana momba ny fifidianana sy ny fampiasana ny bileta tokana. Dia tamin'ny herinandro ambony iny moa nahazo an'ilay exemplaire izahay dia efa mandeha manao ny fanentanana ny mpikambana rehetra. Eo amin'ny hoe fampirisihana ny olona andray anjara ny fifidianana andeha hifidy dia ao anatin'ny ezaka ataonay ihany koa izany. Ho an'ireo olo-pirenena rehetra izay natonona hatreto dia milaza izy ireo fa vonona ny andeha hifidy, vonona ny anatanteraka ny adidy sy andraikiny amin'ny olo-pirenena feno azy. Nitaky koa nefa an'izay hoe tsy onona fotsiny amin'ilay hoe andeha hifidy fa anara-maso ihany koa amin'ny safidiny. Dia anisan'ny ezaka ataonay izany hoe mampirisika ny olo-pirenena rehetra tsy hijanona eo amin'ny fandrotsahana vato fa andeha lavidavitra kokoa hanara-maso hatramin'ny farany any safidy izay natao mihidy. Amin'izao vanim-potoana fampelezan-kevitra izao dia manana hafatra ampitaina amin'ny olo-pirenena ny KMF Cnoe. Mahazatra ny olo-pirenena, mahazatra antsika malagasy hatramin'izay rehefa tonga ny fifidianana dia tsangan'olona no vidiana. Ka ho anay dia mampita sasatry ny miantso manao antsoava ny olo-pirenena rehetra izay hoe anisany hitondra fanovantsika amin'ity fifidianana iray ity izay no andrandrayntsika dia tsy ho tsangan'olona intsony no vidiana fa tsangan-kevitra ka anentananay olo-pirenena mpifidy hoe arao ny programan'asa ny kandida izay asehony atsika olo-pirenena rehetra mpifidy mandritry ny fampelezan-kevitra. Arak'izany dia manainga ny olo-pirenena hifidy tsangan-kevitra fa tsy tsangan'olona ny KMF Cnoe mandritra ny fifidianana.